Manoloana ny resaka mandefa tapaka ny fiara-miasa eo amin'ny fitsarana sy ny zandary ao Toamasina dia nanao fanambarana ny tare-polisy judiciaire eo anivon'ny gendarmerie-pirenena. Nisy ny antso nalefan'ny jeneraly Randrianarmanana Mosesy izay nilaza fa tsy tokony hiamboadidin'ny gendarmerie-pirenena. Ny hitanareo zany any amin'ny gazety sasatsasany de hoe la gendarmerie n'exécute plus les décisions judiciaires. Araky ny fehezan-dalàna amin'ny paikadelo code de procédure pénale malagasy ao amin'ny andalana 123 telo amby roapolo amby zato amin'ny andalana roa amby telopolo amby zato sy ny telo amby telopolo amby zato dia mbola tsy miova hatramin'izao dia milaza hoe manatanteraka nireo asa manandrify azy ny officier de police judiciaire ao ambanin'ny fiahina sy fitarihan'ny procureur de la république sy ny procureur général de la république. Noho izany dia mandiso izay filazana navoakan'ny gazety sy ny any-monjery hafa mahakasika an'izay. Za moa tsy afaka namarina hoe izay tokoa no voalaza tany fa za miangavanareo hiaino ny version intégrale ny filazana ny tompony andraikitra anankiray mety mahakasika an'izay. Araky ireo fehezan-dalàna sy didy aman-dalàna voalazako teo zany dia manatanteraka atsagna-sy andavany retour marque sy baiko amin'ny fanatanterana ny didim-pitsarana ny officier de police judiciaire ato amin'ny gendarmerie ary manome toromarika mba hanaja izany satria ao anatin'ny fianianana ary dia misy an'izay filazana hoe manatanteraka anjakany sy andavany ary mankatoa ny mpitsara tompony andraikitra zay ifandraisana amin'izany rehetra izany. Izay zany no antsoavo ataonay satria izay no antoky ny fanjakana tandalana izay matomatesa antsika ary ny tarigetra ny gendarmerie koa moa dia hoe tanindrazana sy lalàna